Tambobe moa zany le fanafizanteny amin'ny tanora mbola beaza zay ny hoe Tambobe akalaza ny fahadimy zany ny Tambobe manomboka ny fahasivy amin'ny volana Jolay zao ary farana ratsy ny faharoa ny volana Septambra misy zany hetsika ho atao amin'ny fahadimy taona zay. Tambobe moa zany dia anatanjona ny ady amin'ny herisetra amin'ny endriny rehetra na amin'ny lafin'inona na amin'ny lafin'indrina na aratsaina na arabatana ady amin'ny herisetra. Eo ihany koa filazana ny kolotsaina ny fameloma-maso ny kolotsaina malagasy sy ny sotoavy fanajana ny enenivony fokotany miainga avy amin'ny tokantrano ary mitoetra firenena mihitsy ary satria ny sotoavintsika malagasy somary adinodinon'ny tanora malagasy ka tanjon'ny Tambobe ny hamerina an'izay sotoavy zay ary ny ametraka amin'ny toerana indray. Amin'izao fahadimy ambin'ny folo taona zao dia manao antso avy zay Tambobe mba tokony hananany zany hoe vakisova zany satria io vakisova dia kolotsaina malagasy zay sainga rendry torimaso zay na faralahina sotoavina zao tsy zay tokony izy fa tokony sotoavina malagasy satria ny firenena anankiray dia manana ny hirany ny sotoavina. Hanomboka ny amin'ny 7 Aogositra ho avy zao 7 Aogositra Jolay amin'ny alalan'ny lalao eo amin'ny Malakama zay anasana antsika rehetrarehetra tanora ray aman-dreny ary isy ny fivavahana iresampinoana koa amin'ny fito ambin'ny folo volana Aogositra ho avy zao any amin'ny chapelle Apahibe ary ny farany efa tsy maivana ny voalohany volana Septambra amin'ny kianja ben'ny Mahamasina zay ampiarahana ny kolotsaina vakisova sy ny rugby. Zay zany fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonan'ny Tambobe amin'ny tsy janoneo ihany fa itoy any amin'ny faritany ihany koa. Mba misy zany atao hoe lapan'ny vakisova zany satria ao zany ifampitana le tranga ao amin'ny fiarahamonina satria zay zava-misy any fiarahamonina dia vetesinankira dia mba mangataka zany tokony isy hoe lapan'ny fanatanjahantena dia mba tokony isy ny lapan'ny vakisova koa zany satria kolotsaina tsy mena mitaminy ao ohatran'izay lapan'ny hiragasy lapan'ny vakondrazana ohatra dia mba mangataka ny fitondram-panjakana ary andefa ny antsonay zay akoatran'izao hoe mangataka ny mba hisiny zay mba hafahana mifanerasera ny fanao vakisova mba mifankalala satria ireo vanao vakisova ireo mifankalala foana mialatsiny amin'ireo hoe sanatria misy trangam-piarahamonina misy fiaretatory mifandray ireo tsisy herisetra fa le toetsaitsika mihitsy ny lakotsiny eto raha ohatra somary masitsika hoe ny mpanao vakisova tompoko dia jiola sanatria zay zava-draika zay le kolotsaina hoe mba izahana ho diovitsika hoe tsy ny mpanao vakisova sanatria an'izany ny mpanao herisetra ka mahatonga any amanentana fa dia ny fiarahamonina miainga eo anatin'ny tokantrano tsirairay ny fitahizatsika ny zanakitsika hiady amin'ny herisetra amin'ny alalan'ny fitahizana amin'ny kolotsaina hoe zao ny fomba rehefa fatany fomba sy ny kolotsaina dia miala ho azy ny herisetra. Le fanolanan'ankizy le hoe tena latsaka amin'ny folo taona angambany tsy dia misy mivoaka amin'ny gazety firy e fa io moa zany tsy lozan'olona dala tsy maintsy misy olona manondrana foana eny amin'ny faritsy eny fa hoe anjarantsika tsiraray io nge tsy ateranay mpanao vakisova na mpanao rugby miady amin'ny herisetra fa nanareo mpanao gazety ary mba misy article koa hoe ajanony le sady tena efa mamenatra loatra satria tsy kolotsainantsika malagasy le izy ka ny anay moa zany zavatra nalafotoana ny fikambanana le dia zay mivoizinay hatramin'izao zany ny herisetra vao mitombo zao iny teneny namanay tao io zay mahatonga an'le hoe amin'ny 2 septambra tsika mahita anazy satria ireo le mpanao vakisova ireo neny anaty quartier reo mahita anazy ireo zay le resaka hoe araky le fitenenany zareo hoe fantsalainy mialatsiny eo tsika mahita azy zay zany netsika nataonay zany dia misy fampianarana ny ankizy atao hoe mal de livre dia olona ankizy tsy tafiditra any an-tsekoly reny dia nyfatanina ndraiso ampidiriny amin'ny EPP reny rehefa vita le scolaire eo moa ny resaka hoe fiaraha-miasa tamin'ny VCV formation dia raha natamin'ny commune urbaine Antananarivo hatramin'izay ny fikambanana tsy misaraka amin'ny fiaraha-miasa ny commune urbaine eo koa mpanao gazety izay zany dia misoranay satria io fanetanana ihany ny anay samy tompona andraikitra daholo.